Fitiava-tandrazana tsy slogan fotsiny aseho amin'ny fihetsika sy ny atao hoy professeur Jonara Tsimbazafy. Sambo tagaury nitondra saina malagasy tany Atlantika tsy tokony havela hitsakitsahana sy tsiratsirain'olona ny fiandrianam-pirenena hoy ireo fiarahamonim-pirenena. Fikonan-doham-pirenena mety hampitovy tady dokanga no antony fionana rahampitso hoy ny toko GFM. Talata rojonaina amby roa arivo falitafaraka aminao tongolasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatitra ny arabary manasanao mpanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany miteraka ady hevitra amin'izao fotoana ny fanenjehana ireo mpanolotsaina avo miisa efatra eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Omaly dia nilaza ny ministry ny fitsarana fa moana didy fanenjehana ireo mpikambana efatra eo anivon'ity androm-panjakana ity noho izy ireo ny kiasa andray sezina nataona solombavam-bahoaka iray. Androany nilaza ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraliny fa fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ny fanambarana nataony ministry ny fitsarana satria tsy manaja ny fisaraham-pahefana. Tatopavao ny Narsisy Karazafy sy mbola hava-tsara. Fanitsakitsahana ny fahaleovantenan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana sy ny fisaraha-pahefana ary fandikana ny lalam-pandrenana ny fanambarana nataony ministry ny fitsarana Omaly nilaza fa amoahana didy fanenjehana ireo mpanolotsaina avo eo anivon'ny HCC noho ny asa nataony ho ny sekretera jeneraly ny HCC no tsy aiviny ny andin'ny fahavalo am'zato amin'ny lalam-pandrenana milaza fa maleo tena tanteraka ny mpitsara mpamoaka didy sy mpitsara mpanampy ao amin'ny fanatanterahana ny asa mpitsarana sahaniny ka ny lalam-pandrenana sy ny lalàna ihany no mifehy azy ireo. Izany fitsipika apetraky ny lalàna zany dia antoka iarovana ny mpitsara mpamoaka didy rehetra amin'ny ambaratonga mpitsarana rehetra misy. Tsindrina manokana fa araka ny andininy fahefapolo amin'ny lalam-pandrenana ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia androm-panjakana mahaleo tena ary ampatsahivina fa mipetraka ho fenitra tsy maintsy hajaina ny fisaraha-pahefana voalaza ao amin'ny savaranan'ando ny lalam-pandrenana satria tany-tandalana i Madagasikara. Ny fanambarana nataon'ny ministry ny fitsarana hamoaka didy fanenjehana mpanolotsaina avo noho ny asa nataony. Araka izany dia fanitsakitsahana goavana ny fahaleovantenan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana sy ny fisaraha-pahefana ary fandikana ny lalam-pandrenana. Tsy azo avoaka ihany koa ny votoatin'ny ady hevitra nandritra ny fifampidiniana sy fandraisana fanapahan-kevitra eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Tsy ambaratelon'ireo mpikambana izany raha ny fanazavana ny fahalalan'ny mpikambana maneho ny heviny mandritra ny fandiniana ny raharaha iray no arovana manokana amin'io andinina io ka tsy azo hanenjehana ara-pitsarana no ny hevitra nambarany nandritra ny délibération ireo mpitsara eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Araka ny andininy fahefapolo amin'ny lalam-pandrenana ihany dia androm-panjakana mahaleo tena ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ary tsy maintsy hajaina ny fisaraha-pahefana raha fanjakana tandalana. Noho izany eo am-panatanterahana ny asany ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana dia mifampidinika ary manapa-kevitra. Tsy tokony hisy milaza ho mahafantatra izay resaka tao anatin'izany fifampidiniana izany ary tsy azo avoaka raha teo izany satria mijanona ho tsy ambaratelon'ireo mpikambana. Malalaka tanteraka ireo mpikambana manazava sy mamosaka ny heviny eo amin'ny lafiny fandraisana ny fitoriana na ny recevabilité na tsy fandraisana ny fitoriana irrecevabilité ka irosoana na tsia amin'ny fandiniana ny votoatin'ny fitoriana. Izany fahalalahana eo amin'ny ady hevitra eo amin'ny mpikambana izany indrindra no arovany andininy fahavalo am'zato amin'ny lalam-pandrenana. Araka ny andininy fahatelo amin'ny telopolo am'zato sy fahaefatra amin'ny telopolo am'zato anefa dia azo enjehina ara-pitsarana ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana raha misy eloka tsotra na eloka behivava nataony saingy tsy tokony hifandray amin'ny fanehoan-keviny sy ny asa an-tanterahana nandritra ny fandiniana sy ny fanapahan-kevitra momba ny raharaha iray izany. Andrasana ny otoiny.
Mahakasika ny fiainam-pirenena, ny sarika anisan'ny mpanara-baovao, ny filazan'ny filohan'ny fanavaozana, nandritra ny fandaharana manokana ny alahady lasa teo fa ny tenany. Ny Praiministra, ny Ministra misana ny fanavaozana ireo filoham-piangonana efatra, eo anivon'ny FFKM ihany no ioana rampitso, adaty voatondro, anokafana amin'ny fomba ofisialy ny fikonandoham-pirenena araka ny filazana navoaka ny fanjakana. Azo heverina ho fiorana mitovina ny tadokanga ny rampitso ny filohany antoko GFFM. Fanapahan-kevitra goavana nefa no andrasana ivotra ao aorian'ny fikonan-doha tokony ajanona ny fikonan-doha amin'ny famatsimbola vahiny mba hananana fehi-kevitra mafonja hoy ny faneho-kevitra amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy, rindran-tsary ny mbola afa-tsara. Raha ny filazana nandeha efa andro maromaro zao dia tokony hanomboka rampitso 3 jona eny amin'ny CCI Ivato ny fikonan-doham-pirenena izay fandraisany maro. Ny alahady lasa teo anefa nandritra ny fandaharana manokana nataony dia nilaza ny filohan'ny fanavaozana fa ny tenany, ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta, ny Ministra misana ny fanavaozana ary ireo filoham-piangonana efatra eo anivon'ny FFKM ihany no iaona rampitso. Maro ireo fanontaniana mila valana manoloana ny fanomanana ny fikonan-doham-pirenena mety ho dingana iray ametrahana fanazavana hitadiavana marimaritra iraisana amin'ny fanomanana ny fikonan-doham-pirenena ny fiaonana rampitso ho ny fanehoan-kevitry ny antoko GFFM. Mety ho fomba iray ihany koa ampifanarahana ny fijerin'ny fanjakana sy ny FFKM mba hisorohana ny olana mety iseho ao aoriana hoy Pasteur Mayol izay nanamarika fa miandry ny daty mazava anatanterahana ny fikonan-doham-pirenena. Mila fiantarana meloa ihany koa ireo andray anjara amin'izany no mafisina anefa afa tsy tokony hisy ny fehi-kevitra efa vonona meloa afa tokony vohitra sy ho hajaina ny hevitry ny rehetra ao aorian'ny fikonan-doham-pirenena. Rehefa vita fivoriany zareo io dia ivoaka amin'izay daty mazava hoe manomboka amin'izao ny fikonan-doham-pirenena zany fa tsy memotra intsony io zany. Dia ny andrasana amin'ilay fikonan-doham-pirenena dia mba ho tafiditra ao daholy ny solotena ny antoko politika rehetra sy ny solotena ny vahoaka any amin'ny faritra tsiraray avy zany amin'ny fanatanterahana azy mba tsy hisy tabataba sy menomenona zay tsy tafiditra ao zay tsy tao fa tsy ohatra ny taloha intsony. Taloha manko dia manao fikonan-doham-pirenena dia mialatsiny fa ohatra ny hoe nadalaina tao fotsiny zahay ny vory tao fa tsy ny zavatra tapaka tao no nivoaka rehefa avy eo fa zavatra hafa dia normal raha tsy lasa lavitra tokoa le mpitondra fanjakana rehefa avy eo dia miongana amin'ny toerany iray satria tsy le tapaka ny vahoaka tao tsy inona no nivoakako. Mikasika ny famatsimbola kosa nambarany fa tokony hijanona ho raharahantantany malagasy ny fikonan-doham-pirenena sy ny fifidianana ka tsy tokony hidiran'ny firenena vahiny. Mipetraka ho izy ny fanontaniana hoe tsy mahavita miantoka ara-bola marina tokoa ve ny malagasy ka tsy maintsy miantehitra amin'ny fanampiana avy any ivelany. Araka ny heviny dia tokony hanokana teti-bola ao amin'izany ny fanjakana mba tsy hisiany tamberina ndraikitra amin'ireo mpamatsy vola. Zavatra efa teneniko foana zany hatramin'izay fikonan-doham-pirenena fifidianana dia tsika ve zany dia tena firenena mbola tsy mahaleo tena mihitsy tsy manana ny fiandrianam-pirenena tsika ka tsy maintsy mila fanampiana avy any amin'ny vahiny foana vao afaka hanao zavatra eto Madagasikara. Fikonan-doham-pirenena zany ange tena fiandrianam-pirenena mihitsy zany dia zany ve dia tsy vitatsika ny antoka ara-bolany zany fa tsy maintsy misy tanany vahiny ara-bolany vahiny miditra dia tadedio fa raha tafiditra ao anatiny zareo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanampiana ara-bola dia manana fahefahanao zany izy ibaiko amin'izay zavatra izay ho tapahanao. Momba ny fiara-miasan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany kosa dia notsindriany Pasteur Mayol fa mila mandra ifanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana, mila fantarina mazava ny lalakale na iaradian'ny BRICS na noho ny fiara-miasa amin'ny tandrefana ho ihany ny fanehoan-kevitra. Mikasika ny disadisa eo amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana sy ny ministeran'ny fitsarana amin'izao fotoana kosa dia nambara ny faratena tantandalany Madagasikara dia tsy tokony hifampiditra amin'ny asan'ireo androm-panjakana. Azo adika ho savorivory politika mantsy ho izy ny fanenjehana ireo mpanolotsaina avo eo anivon'ny HCC raha antony politika no ambadika. Ny zavatra nisy teo amin'ny CNI manko zao dia hoe nameram-pialana le olona sasany dia ny filoha sy ny olona vitsivitsy ny janona ka mety mieritreritra koa ve zany ny fitsarana hoe misy olona ho asorona ao amin'ny HCC dia hosoloana ka raha misy olona ho asorona ao dia hosoloana dia arak'izay lalam-panorenana sy ny lalàna ao amin'ny HCC ihany no mahafeno ny fepetra
tokony anasorana tsy anasorana any zareo dia zay ny tokony ampiarina fa raha ohatra ataoko hoe sanatria fotsiny hoe esorona fotsiny izy no ny antony politika dia savorovoro politika ny dikan'izay zany. Raha ny fampafantarana tokony hanomboka rahampitso ny fikanandoham-pirenena saingy raha ny fantatra dia fiaonana eo amin'ny filohan'ny fanavaozana ny lehiben'ny governemanta ny minisitra misahana ny fanavaozana ary ireo filoam-piangonana ihany no tanterahana rahampitso. Manodidina izay vaovao izay tsy diso anjara fa manana hevitra entina any amin'ny fikanandoham-pirenena ny tanora avy amina fikambanana maro eto Antananarivo renivohitra. Tsikaritra tao anatin'izany anefa fa tsy marisika ny tanora tamin'ity fikanandoha ity satria no ferana nisan'ireo afaka niatrika izany ny mpandray anjara. Nanamafy ankilany ny tompony andraikitra fa azony tanora rehetra tao ny mitondra ny heviny na tsy nanatrika ny fikanandoha aza. Fanambanazavana. Ankoatra ny fanovandravitra, isan'ireo nivohitra nandritra ny fikanandohan'ny tanora tato anatin'ny komina Antananarivo renivohitra ka hitadiavan'izy ireo vahaolana ato anatin'izao fanavaozana izao ny resaka fampananan'asa ny tanora eto Antananarivo. Lasa vesatra satria midonana-pona ny ankamaroan'ny tanora ka tsy mahasama mandray andraikitra. Etan'ireo dia ny raisana aloha dia ity hoe misy fahitan'ny tanora asa, izany hoe ny tsy fananan'asa dia ny fanaovan'ny tanora vangabao amin'ilay ataoko anaty parangitosina hoe tsy fananan'ny tanora vangabao any amin'ny asa zany dia lasa vesatra ho an'ny ray aman-dreny, vesatra ho an'ny fiarahamonina, vesatra ho an'ny firenena, vesatra ho an'ny fiangonana. Dia izay zany no mbola angatahana isosikevitra ho an'ny ministera rehetra misahana anaty fanavaozana hoe inona no sosikevitra hoentsika amin'ireo tanora ireo ny amin'ny resaka ny eo amin'ny tena fialana, tena fiovanitra ireo amin'ny fanovandravitra. Le rafitra mantsy tsy mitovy. Misy ny tanora samihafa miteny hoe miditra ao anaty rafitra dia manova. Misy koa no miteny hoe izay tsy hiditra ao anaty rafitra fa raha miditra ao anatin'ny rafitra ao dia lanin'ny rafitra izay. Dia izay koa mila tazomin'ny rehetrarehetra. Samy maneho ny etaetany sy ny sosikevitra ny rehetra ahafahana manangona ny hevitra entina ny fikanandoham-pirenena natokana ho an'ny tanora. Mianatra fanovana ny tanora mba tsy ho resahana fotsiny hoe tanora ho avin'ny firenena. Ny tanora izay tokony ho mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena kanefa tsy izay no zava-misy raha ny fanamafisana. Tsikaritra ihany koa ho ireo tanora nandray anjara fanoferana ary vitsy ireo tanora nahazo nandray anjara tamin'ity fikanandoha ity. Fihetsika izay maneho tsy fahavononana saingy azo arenina. Ohatra zao raha eo amin'ny resaka fifidianana, eo amin'ny resaka fitantanana dia reny olona raha reny ka sarotra ho an'ny tanora no miditra anatin'izay raha zay noho ny tsy fisiany rafitra mazava tsara. Izay ny ilay nitakitsika teto amin'ny firenena ary ny arahantsika malala izay nanonganana ny fitonjana teo aloha izay nitariny radioela noho izay tsy firaharahainy ny tanora zay. Dia anatin'izay tsika zao miady an'izay hoe tokony tafiditra tanteraka anatin'ny politika ankapobeny eto amin'ny firenena ny tanora. Ny zavatra hitako aloha sy tsapako amin'izao ao anatin'ity fikanandoha ity tsy mihambahamba hoe ny miteny fa tsy marisika ny tanora. Ny antony dia tsotra. Ity zavatra ity ferana satria solotena anankiray. Raha ny fantatra, hitohy ato amin'ny faritra Analamanga ny fikanandohan'ny tanora ary hitatra amin'ny sehatra nasionaly. Mbola mitohy hatrany araka izany hifankakevitra ho an'ireo tanora manana hoentina amin'izany fikanandoha izany. Ao aorian'ny androany isika dia tokony havita andrafitra ny vina sy ny hevitra rehetrarehetra, ny vahaolana rehetrarehetra izay hitantsika fa mety amintsika tanora. Izay ny antsoina ny tanora zany satria ny fanjakana mety hitondra vahaolana kanefa tsy voatery hoe sahazantsika tanora raha ny eritreritrintsika rehefa tonga eo amintsika le izy. Ka mba tsy ho tonga amin'izay lafiny anankiray izay hoe hevitra zany tsy mety amintsika tanora na vahaolana tsy mety amintsika tanora no entina amintsika dia izay ny antony ny antsoina ny tanora rehetrarehetra. Tanora 720 hatramin'ny 530 taona atao anatin'ny fokontany 20 mandrafitra ny boriboritany enina eto Antananarivo no ny Kiandoha ary nahazoana fehi-kevitra iraisana entina ny fikanandoham-pirenena. Lafiny zavatra dimy no voaresaka tao anatin'izany dia ny politika, ny sosialy, ny toe-karena, ny tontolo iainana ary ny fitantanana.
eo amin'izay vaovao ny raharam-pirenena izay ihany azo atao tsara ny mahita fanovana foezaka raha tomboka dian'izao mba tsy ho lasa fandosirana fotsiny filazana fa tsy vita anatin'ny fotoana fohy ny fanovana ho ny mpanaraka raharam-pirenena mitaky fanavaozana amin'ny lafiny maro ny firenena ankehitriny manomboka any amin'ny toe-tsaina lomorina izay efa lasa raiky tapisaka hoy ny fanazavana tsy vita ny resaka fotsiny izany fa ny rehetra no miara-misalay ao anatin'izany nanamafy professeur Jonara Tsimbaza fa ampy amaritana ny fitiavan-tanindrazana eo amin'ny olona iray ny fihetsika sy ny fomba fanaony andavanandro fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindrantsary ny tahiriny any tsy tenen'ny vava fotsiny na endrika ivelany ho amaritana ny fitiavan-tanindrazana hoy professeur Jonara Tsimbazafy fa aseho amin'ny fihetsika sy ny atao andavanandro dradradradrany ary foaziny izany isaky ny tonga ny volana jona saingy tsy ampy amaritan'izany iray volana monja hoy ny fanazavana ny asan'ny tirara isan'andro raka izany no manaporofo ny fitiavan-tanindrazana ananany saingy malasa saina raha ny zava-misy eto amintsika satria milaza azo tia tanindrazana ny rehetra kanefa mbola manao ireo fihetsika manohitra izany toy ny kolikoly fa eto amintsika mantsy a tia mpanondrana volamena mpanondrana sokatra mpanao risoriso mpanao kolikoly rehetra tia milaza fa tia tanindrazana dolodoly dia zay ve ny teny ilazana fa tia tanindrazana amiko zany a tsy ny akanjo anaovana maramila ve raha olona tena tia tanindrazana dia ao amin'ny tafika ao amin'ny gendarme ao amin'ny polisy ho an'ny tanindrazana kanefa firy ny polisy a firy ny maramila tratra ao anatina kolikoly nanondrana zavatra amindray tsy kombakomba manao risoriso tia tanindrazana ve zany ka amiko tsy faritan'ny akanjo anaovana tsara be le hoe apetraka eto amin'ny tratra ny tanana efa endrika fitiavan-tanindrazana zay fa tsy endrika ivelany ohatran'izay hoe anao akanjo malagasy tsika efa endrika fitiavan-tanindrazana zay tsy resaka resahana io a fa ny asanao a manaporofo ny fitiavan-tanindrazana fa tsy teny io a fa fihetsika ary raha malagasy rehetra miara hoe andaotsika iady amin'ny kolikoly ary tena sina porofo a hoe tena tsy anao tsika dia zay izy ankalazany raiky volany teny malagasy tsika zao dia resahana foana le fitiavan-tanindrazana tsy misy maharatsy an'izany aiza anao nahita hoe any frantsa dia ankalazany raiky volany teny frantsay tsy ankalazay ohatrany hoe tsy tompony ianao eto amin'ny firenenao fa ankalazany ray volany teny fitiavan-tanindrazana zany dia fitizahanao manaovana ezaka fitenenana ny teninao a fanaovana ny akanjonao a mahasarotiny anao a amin'ny sakafonao a ny kolotsainao a zany dia endrika fitiavan-tanindrazana zay tenenina na ary tsy miteny an'izany dia lazaina fa tsy tia tanindrazana rehefa tsy nandeha teny amin'ny 13 dia tsy tia tanindrazana tsy any ny resaka dia fiainanao isan'andro a rehefa tia tanindrazana ny olona iraika voaporofo zany dia tsy sarotra ny asiana fanovana miainga amin'ny fanavaozana iarahany rehetra manatanteraka nefa izany ka mba tsy ho resaka fotsiny fa hita taratra eny amin'ny fiarahamonina mila modely sy ohatra velona ho an'ny mpiray tanindrazana nefa ny mpitondra fanjakana ary tokony ho refesina isan'andro ny fanavaozana fa le fanavaozana raha resahana fotsiny ka tsy manova zavatra dia tsy hitako zay mailazana azy hoe fanavaozana ary zay fanovana ny zavatra zay a miaraka ny manova an'izay resahana foana mantsy hoe io toe-tsaina tena marina nefa ny toe-tsaina lomorina ny mahatonga antsika tsy hivoatra tena marina zay fa ahoana ary ny hatonga an'le toe-tsaina iove dia eo amin'izay a mipetraka amin'ny maha-malagasy a malagasy ny voaka malagasy a mijery mpitondra azy izy ho modely rehefa tsy hitany eo amin'ny mpitondra azy le fitondrana modely ka ianao ary veo manao an'izao zasy ianao manao an'izao zasy ianao miafina tsy hitako eo aminao koa le fiafiana dia ahoana ny fanavaozana an'izany noho izany zany a andaotsika navao ary fitaizany io fitaizany isan'andro io fampianarana io resahana io fa tsy tenen'ny mivava fotsiny ary atao hita misy porofo mihitsiny atao ohatrany hoe hita maso mihitsiny zany a raha ohatra zany ka any amin'ny zavatra kely indrindra any amin'ny fanaovana resy ataovy mangarahara lasa fandosirana indraindray ny filazana fa tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy ny fanovana mila manomboka izavatra iray tsy andrasana inona nefa no azona antoka izany ho ny fanazavana lasa lany andro amin'ny resaka tsy mitondra vokatra maritra kanefa betsaka ireo zavatra mila tomboka sy tanteraina dian'izao ka azo tsapahitanana avetrany inariny tsy avitana an'izany zany raha hoe mametraka fanontaniana sa rehefa tonga ao amin'ny fitondrana dia lasa midororolo indray a dia resahana fotsiny izy dia rehefa aoka na mena tsiny azo atao miteny hoe reto tany reto a dia manao cartographie misy olona afaka manao an'izany dia afaka mipetraka eto amin'le toerana reto a dia le olona hifindramonina zany appreciena mihitsy anajary andreny tany reny tsy manavatra varitsondraka atsika miasitsika amin'izay fotoan'izay a fa tsy atao le izy marina verina malagasy ny tany malagasy lasa mivahiny fa izy le tany a ka azo ipetrahan'le malagasy ka azo any ambolena ka tonga madagasikara mandroso mipianatra any amin'ny polytechnique manamboatra lalantsika manamboatra goudrontsika mipianatra ry amin'ny agro sy ny fambolena ry mambolitsika andaonao zany rehetra zany tompoko azo atao dia asianany braderie na fermata amin'ny resaka innovation tsy afa-misaraka amin'ny fanehoana fitiavan-tanindrazana ny fanajana ireo sotoavina sy ireo mampiavaka ny malagasy na miteny zany na tantara anatin'ny fankalazana tahaka izao araka izany no tokony isiny ny fiovana mba tena ho rehare ny maha malagasy
lafim-bavao hafa tsy tokony onona amin'izao ny fanjakana amin'ny malagasy fa iroso amin'ny fanamelohana sy ny fikarohana ireo ambadiky ny raharaha fatratrarina ilay sambo rosiana Tagore nitondra saina malagasy raha misy izany hoy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena mba hialana amin'ireo endrika fanararaotana sy faniratsirana samihafa ankoatra io mitaka izy ireo ny hanamafisana ny fanajana ny lalàna amin'ny fitantanana fanadihadiana. Miteraka resabe ny fatratrarana sy fanakiazana ilay sambo Tagore izay avy any Rosia voalaza fa sambo iarany sazy iraisam-pirenena nitondra saina malagasy tratraka no sakana ny tafika frantsay tao Atlantika. Mametraka iayao ny mpanara-baovao ity raharaha ity noho izy mifanindran-dalana amin'ny fisokafan'ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy Rosia indray. Mbi ao-tsaina ihany koa ny raharaha-boina 777 izay mitovitovy amin'ity tranga ity. Marika hoe raha vao mahita an'ireny vaovao ireny zany dia mampatsiahy an'ilay raharaha-boina teo aloha. 777 ny tsara ny manamarika fa rehefa nandeha ilay vaovao mahakasika ny boina dia fantatra ihany hoe nisy malagasy ihany koa voaroroy tamin'iny raharaha iny dia ity indray mitoraka ity zany hoe nampiasa saina malagasy amin'ny fotoana mampalaza ny hoe Rosiana no tena miara-miasa amin'izao mpitondra ankehitriny izao dia eo zany no mampipetraka ny ayain'ny olona hoe sao dia nisy hoe fanomezana lalana ihany amin'ny fiampiasana an'ilay saina malagasy amin'ilay sambo zany mba ahafahana hoe miala an'ireo sazy izay mety hoe tsy azony sambo atao mandalo amin'ny toerana anankiray dia mety miala an'izay sazy izay dia manao mampiasa pavillon malagasy ry zareo. Miankina amin'ny toy ny fanadihadiana araka izany no amaritana ny tena marina ao ambadika ity raharaha ity saingy tsy tokony onona amin'izao ny fanjakana malagasy fa iroso amin'ny fanamelohana sy fikarohana ireo ambadika izany raha misy. Tsy tokony avela hitsakitsahana toy izao ihany koa ny fiandrianam-pirenena ka hanararotan'ny olona ny fahalemen'ny firenena malagasy hoy ny fanamafisana. Ohatra ny toy ny avion teo ve hoe misy malagasy nanapa-kevitra sy nanome sosi-kevitra ny zareo ary nanaiky ny ampiasan zareo an'izay pavillon zay. Fa raha ohatra tsy izay indray dia tokony hanasazy kosa antsika. Raha ohatra hoe tsy nisy fahazahon-dalana avy taty amintsika dia tokony manameloka ihany koa tsika fampiasana zay. Fa eo ny andrasantsika zany hoe anameloko tsika sa tsy anameloko. Raha manameloko tsika dia tsy avy aty amintsika zany le izy. Fa mety hoe olona ray na roa nanapa-kevitra samy rery na nahazo tombony manokana ao anatin'izay tokony izay no karohana hoe izy izay olona zay rehefa avy eo. Fa tsy tokony avela hitsakitsahana ohatran'ireny zany firenena satria ny fahalemen'ny firenena no entin'ny olona nararaotana antsika hoe azo atao daholo ka izao zavatra rehetrarehetra tsy manjary zao Madagasikara izay nefa tsy mety. Hatramin'izao mbola manjavozavo tanteraka ny fomba hitondrana ny firenena. Tsy hita izay tena maritana ny satan'ny mpitondra izay filoha-mpanjakana kanefa mampiasa fahefana filohampirenena voafidim-bahoaka hoy ny fanazavana. Anapory fony zany ireo fanendrena mpiasa mpanjakana ambony maro sy ireo karazana fifanaram-piara-miasa samihafa hoy ny fiarahamonim-pirenena. Efa mivoana amin'ny Repoblika faefatra araka izany firenena amin'izao fotoana izao. Miantso ny mpitondra fanjakana araka izany izy ireo anova lalàna hifanaraka amin'ny zavatra ho vita mba hampanaran-dalàna azy. Rehefa ara-dalàna ny fitondrana manana safidy izy hoe hiara-hiasa amin'izy ho an'ny tombotsoa ny firenena hoe aiza kokoa no ahitana tombotsoa amina fiaraha-miasa. Safidiny zany fa ny fanampahan-kevitra sy ny fiaraha-miasa zay tokony hampahafantarana ny olona satria raha tena tombotsoan'ny malagasy tokoa zany ny jerena tokony hampahafantarana ny malagasy hoe inona le fanarana natao. Mazava fa ny fikarakarana fifidianana sy ny fitondrana ara-dalàna no anjara asan'ny mpitondra ankehitriny. Azo atao tsara ary manana safidy ny mpitondra amin'ny fiara-miasa amin'ireo firenena heverina fa azona tombotsoa rehefa manara-dalàna. Dia hoe aiza ho aiza amin'ny 4e république ary no misy an'izany rehetrarehetra zany no mbola miteny tsika fa ao anatin'ny 4e république foana. Dia nefany ireo mpitondra zany rehefa ampitahaina amin'ny voasoratra dia tsy manaraka an'izay intsony ny zava-misy. Dia izay mahatonga anay fiarahamonim-pirenena miezaka miteny hoe raha ohatra ka tsy vitanareo manaraka ny voasoratra dia ovao ilay lalàna voasoratra. Amin'izay ara-dalàna ny ataonareo fa aza ny olona miezaka manao fanamariana amin'ny zavatra ataonareo miala ny lalàna no disoina sy enjehana ary gadraina fa ianareo no eo ka rehefa tsy vitanareo manaraka ny zavatra voasoratra io ovao ifanaraka amin'ny zavatra vitanareo no manaraka azy. Raha ny fantatra natolotra ny mpampanao lalàna ao Brest Frantsa ny makasika ity raharaha sambo Tagore ity mba hanohizana ny fanadihadiana hamantarana izay tena zava-misy marina. Sambo izay verina fampiasain'ny Rosia alana amin'ny sazy iraisam-pirenena momba ny fanondranana solika.
nanambarana teo anivony agence portuaire maritime et fluvial na ny APMF malagasy fefa nisy taratasy fisoratana anarana osika mampiasa sainam-pirenena malagasy ny paritaka tatoato no mafisiny ity sampandra raha ity ihany koa fa tsy hita ao anatin'ny registre ofisialy ny anaran'ny sambo tagora misy 7 ireo sambo teo anatin'ny registre ary tsy manana laram-pamantarana malagasy akory avy amin'ny seranatsambo ny toamasiny tolyary manjanga ary atsiranana ihany no famantarana ara-dalàna fa tsy avy eto Antananarivo na faritra hafa raha ny fanamafisana ary eto an-toerana ihany ny registre ny sambo malagasy fa tsy ny orinasa na mpandra ravahiny na ny sedra raisam-pirenena rasana ny toy Fa manodidina ny fampianarana isan'ireo sehatra ahitana tana kolikoly ambony ny fampianarana manomboka eny amin'ny ambaratonga fototra hatrany amin'ny université Unité Générale ny Bianco androany na tsy ampiaza ny enti-manana ity sampandra iadina amin'ny kolikoly ity dia manao laram-pameana ny ady amin'ny kolikoly amin'ny lafin'ny fanabeazan'izy ireo raha ny fanamafisana nandritra ny fanolorana ny tetikasa miompana amin'ny ady amin'ny kolikoly amin'ny alalan'ny fanabeazana ny tanora izay tohanany OIF sy ny Confédération Suisse maro ireo dingana atao saingy zava-dehibe indrindra ny fametrahana fandaharam-pampianarana eny anivon'ny sekoly hoy ny fanamafisana. Misy eo amin'ny endriny maro ny kolikoly eo amin'ivony sehatry ny fanabeazana sy fampianarana raha ny fanazavana nentin'ny Italie Générale ny Bianco androany. Fanaovana diplôma osika ny kolikoly amin'ny fifindrana kilasy sy fahazona noty ambony ny kolikoly mba hahafahana fanadinana santonany any ireo. Mangany fotsiny ny fampiasana osika samihafa. Ahitana izany avokoa manomboka eny amin'ny ambaratonga fototra hatrany amin'ny anjerimanontolo raha ny fanazavana raha tsy teny afa-tsy ny fanodikodinana vatsim-pianarana sy ny kolikoly amin'ny fahazoana trano fonenana eny amin'ny université. Mandray ohatra vola ana miliara natonto ny fanjakana ividianana table banc ohatra ataoko ohatra aloha fa milaza aminareo fa nany azahoana an'le marché dia fa fantatra fa olona kaikaiky an'le ao anatin'ny fitondrana na ao anatin'ireo mpitondra no mahazo an'le marché mbola tsy mandeha ny ataontsika hoe ny fifantenana an'le olona ahazo an'le marché le entana efa tonga tsy kelikely ary tsy tonga daholy lazaina fa hoe marché de gré à gré le izy satria misy urgence kanefa le zavatra atramitsika amin'ny teny zao mbola tsy livré asa nahazonareo le izy reo zany tontolo manamaloka ny endrika ny fampianarana ao amin'ny ankapobeny mampalahelo le izy nefa ny zava-misy de zay ny mahatonga atsika tsy maintsy mametraka ho zava-dehibe ny resaka fanabeazana. Zava-dehibe araka izany fametrahana ny fanabeazana amin'ny ady amin'ny kolikoly ary atao any anaty fandaharam-pianarana ho ny fanamafisana laram-pameana amin'izany ireo sekoly manofana mpiasa-panjakana ambony. Ny fanabeazana ny tanora anatin'ity zany aloha ny tena goavana zany ametraka fandaharam-pampianarana tsika any anivon'ireo sekoly fa indrindra fa université na ihany koa ireo ataontsika hoe sekoly ambony manofana mpiasa-panjakana ambony io le ataontsika hoe grandes écoles ohatra ny ENAM, ENMG any amin'ny ACMIL sy ny sisa satria ireo olona reo no iandraikitra atsoatsy de tsy maintsy ametrahana zany module de formation ahafahana zany m'éduquer azy ireo mba hanana valeur d'intégrité et d'honnêteté rehefa rahatrizay izy isahana ny asa. Na misy aza ny tsy fampina amin'ny hoenti-manana dia manao zava-dehibe ny ady amin'ny kolikoly amin'ny lafin'ny fanabeazana ny Bianco raha ny fanamafisana nandritra ny fanolorana ny tetikasa miompana amin'ny ady amin'ny kolikoly amin'ny alalan'ny fanabeazana ny tanora izay tohana ny OIF sy ny Confédération Suisse. Roany Bianco manokana tena nanify tokoa ny enti-manana azadino fa ny budget teti-bolantsika tamin'ity zany dia ny volovolainy ireo régime teo aloha fa no ny amehana zany ny fitondrana ankehitriny voatery tsy maintsy nalefa aloha tamin'iny de zao atsika manao loi de finance rectificative zao vo anova amerina amin'ny loniny tsy kelikely zany io resaka teti-bola io fa na izany tsy zany Bianco tsy maintsy manokana vola na ahoana mahakasika ny fanabeazana isan-taona tsy maintsy mametraka mety ho ampy mety tsy ho ampy fa ny antenaina moa zany ho ampy izy am'izao marina le voalazanao hoe efa misy ny fampanantenana ary everina fa tena hoe azo inona le fampanantenana natao mba ampitomboana ny teti-bola ho amin'ny fanabeazana fa tsy fanabeazana ihany fa fisorohana ihany koa andresaka kolikoly. No tanterahina androany teny amin'ny foibe toerany Bianco ny fanolorana ity tetikasa ity anisan'ny mampahomby ny ady amin'ny kolikoly izao fanohanana izao ary fanohanana fahatelo azon'ny Bianco tamin'ireo mpiara-miombinantoka.
nanindro mafy ny fiaramian-tany rehetra kosa ny tale jeneraly Bianco iara-iady amin'ny kolikoly azona vokatra maharitra sy azo sapaitanana. Eo amin'izay vaovao ny fampianarana izay ihany tsy mitovy amin'ny fanadinam-panjakana ofisialy ny fanadinana katolika manome vana bebe kokoa ny lafin'ny finoana sy ny fahaiza-miaina mibe sy mity amin'ny alalan'ny taranja eva sy ny katesizy. Miatrika ny BEPC katolika moa ireo taona fasivy eny amin'ireo sekoly katolika rehetra amin'ny ity herinandro ity. Tanjona ao anatin'ny fanatanterahana ny CEPE BEPC ary ny BAC katolika ny ampiakatra ny elentan'ireo mpianatra ny safidy ny andrato fianarana eny amin'ny ivon'ireo sekoly katolika. Narcisse Karazavy sy mbola avatsara no mitatitra ny vaovao. Nanomboka ho maly ray jiona hatramin'ny 5 jona 2024 ny fanadinana BEPC katolika manerana ny Madagasikara. Fanadinana mampiavaka ny fampianarana katolika natao hanombanana ny mpianatra eny amin'ireo sekoly katolika, mampiavaka ny fanadinana katolika ny fisian'ireo taranja eva sy religion izay natao hanampiana ny mpianatra amin'ny lafiny fahaiza-miaina. Inona moa no anabeazana ny zaza malagasy ao anatin'izay anasongadinana indrindra misehatra ny finoana, anasongadinana indrindra zany ny resaka le fiabeazana amin'ity miaina sy mity iny zany na hoe le maha-olona ihany koa zany taloha moa nisy ny éducation civique fa misy ny éducation civique ankehitriny fa ny katolika zany reo maternako reo manampy bebe kokoa miampiavaka azy reo. Inona mahasamihafa azy amin'ny BPC officiel sy ny hoe BPC blanc aizadiny aloha fa tsy BPC blanc ny BPC katolika na CP katolika na BAC katolika zany tsy hoe BAC blanc ihany koa fa tena officiel eo anivon'ny katolika sy zay olona manome valeur azy zay ngamba avahako tsara. Misy olona moa zany tena manome valeur an'io indrindra ny firenena ny velany. Tanjona ny anasongadinana ny fanabeazana feno sy ny fanamafisana ny sehatra ny finoana eo amin'ny fanabeazana ny tanora no amafisany Talen Didek Mopera Rajaonarivo Alexis fa fanadinana ofisialy ny BEPC katolika izay manaraka ny fenitra rehetra ilaina amin'izany. Fandaram-potoana moa dia misy zany ny lundi malagasy ny tapamaraina religion ny rive, ny mardi matematika ny tapamaraina SVT ny rive, ny mercredi physique chimie ny tapamaraina français ny rive, jeudi histoire géographie ny maraina ary eva ny rive, dia ny vendredi moa langue vivante. Mazava moa fa langue vivante zay dia misy ny langue anglaise, ny allemande, ny espagnol ataon'ny sekoly indrindra moa sekoly lehibe eto amin'ny ville zany dia tena misy an'ireo langue vivante hafa ireo. Zany hoe ao anatin'ny 5 andro feno zany no anatanterahana an'izay BEPC katolika zay. Taranja efatra no efa nataon'ireo mpianatra tato anatin'ny 2 andro zay. Ny matematika no nambaran'izy ireo mpiadina fa sarotra hatreto atao ihany koa anefa no nilaza fa ny taranja religion no sarotra. Matematika ohatrany tsy haiko mihitsy ilay iziko. Fizika amin'ity officiel sy ohatrany sarotsarotra kely sady amin'ity katolika ity miankana amin'ilay sujet ihany. Matematika manateny tsy manateny natena ihany raha misy aziny. Fizika de français wala misy tsy hay sarotra. Marin zay nanao malagasy dia hariva nanao religion dia androany marin zay nanao matematika zay any efa vita religion tena sarotra dia le matematika efa le malagasy mba azoazy ihany. Mahatratra 300 sy iray alina ireo mpiadina BEPC ateto amin'ny diocèse n'Antananarivo manao antso ho an'ireo mpiadina ny Talen Didek mba hifantoka tanteraka amin'ny fanadinana sy hanao izay farahiriny amin'ny famitana ny fanadinana anaty fahombiazana ho fanatsarana trano lentan'ny fanabeazana sy ny kalitaon'ny fampianarana eny anivon'ny sekoly katolika manerana ny Madagasikara. Vaovao ny sosialy tsy manana tombotsoa manokana amin'ny fandaminana ny tanàna ny filohan'ny délégationna manokana sy ireo mpiara-miasa aminy fambanana ny prémony eto Antananarivo tanàna misy fiovarana no anton'ireo fanadiovana sy fandaminana atao. Iray amin'ireo faritra mora dibo-drano eto Antananarivo renivohitra ny eny Andravoahangy. Izany zava-nisy teny antoerana ny filohan'ny délégationna manokana mba andaminana sy hanadiovana tanàna ialana ihany koa amin'ny ranobe rehefa fotoam-pahavaratra. Fanampanazavana.
Roso tsikelikely amin'ny fandaminana sy ny fanadiovana ny eto Antananarivo renivohitra ny fiadidinan'ny tanàna nijery fotony izay lamina apetraka ary ny fampiresaka tamin'ireo tompon-draharaha ety Andravoahangy ny filohan'ny délégation manokana. Ny tsena natao hivarotana dia alamitsika koa noa na dia izany aza satria korotana be ny arabe ho an'ny fiara sy ny ireo natao afaka mandeha amin'izany. Izay teto nijery misy lalana tokony afaka avalian'ny fiara zao tato ambadika ato dia lasa tsena. Dia hiezaka izay mba miresaka manazavana hoe verina lasa lalana io. Raha ihany izy ao raha tsy diso anankiray dia ampiana roa mba hampalakilaky le fivezivezen'le olao. Dia hitanareo le lakan-drano ao koa feno fotaka fako mba hialantsika amin'le ranobe fa tamin'le asa natomboka ato amin'ny rotsirotsy sy eto Andravoahangy satria io kanaly io mila madio. Dia hiezaka tsika hitanan'izay asa natomboka izay afa tsika mpiara-monina eto Antananarivo mba hanana an'izay hoe tanàna mba hisy fivoarana na dia kelikely fotsiny raha ny vaovon-taon'izao fa mba tokony ho tsapany rehetra hoe hiezaka tsika hitady an'izay fivoarana izay. Afaka sirina ny verina hoe hisy ny filaminana anatin'izay fanadiovana tsena. Hatreto tsy afaka manome fehitrandro anao. Ao anatin'izay fandaminan'izay ihany koa dia fantatra fa hisy fanitsiana ny alignement ny toeram-pivarotana ety Andravoahangy misedra olana nefa ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo amin'ny fandaminana ny renivohitra Madagasikara ka hanentana ny PDS ny mponina ho tombontsoa iombonana. Raha ohatra ka manao an'izao izahay eto fitantanana Antananarivo dia ho antsika mpiara-monina rehetra ihany. Tsy manana tombontsoa manokana ny PDS na ny mpiara-miasa aminy amin'ny fanadiovana sy ny fandaminana fa ho an'ilay hoe fiara-monina mirindra dia tsy maintsy mametraka an'izay lamin'izay tsika. Lafim-baovao hafa tanteraka miparitaka ny rafi-pitantanana ny antotan-kevitra ara-pahasalamana eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao ka manasarotra ny fanaraha-maso ny aretina sy ny fitantanana ireo fitaovam-pitsaboana ary ny fandraisana andraikitra aingana rehefa misy valanaretina. Mamaly ireo fanamby ireo ny politika vaovao momba ny fitantanana ny ango-kevitra ara-pahasalamana ity amin'ny alalan'ny fametrahana fomba fiasa iombonana momba ny fisitrahana sy fiarovana ny ango-kevitra ary ny fiarovana ny tsiambaratelo ny marary. Umora kokoa amin'ny mpiasan'ny fahasalamana ny mizara antotan-kevitra ary ny tompony andraikitra kosa dia sitraka ango-kevitra azo antoka ahafahany mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa rehefa misy amehana ara-pahasalamana. Mandrakitra sehatra maro ity rafitra ity toy ny antotan-taratasy ny marary sy ny fanaraha-maso ny aretina ary ny fitantanana ny rojo-pamatsiana fitaovam-pitsaboana sy fanafody. Hitondra tombontsoa an'i Madagasikara sy Etazonia ity rafitra vaovao ity satria ny fitantanana tsara ny ango-kevitra ny antoka bebe kokoa an'i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fahasalamana azona mitantana amin'ny fomba kokoa ireo fanamby ara-pahasalamana eto an-toerana ary ametraka fitsipika mazava momba ny fanangonana sy fizarana ary fiarovana ny ango-kevitra ara-pahasalamana ao anatin'ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara. Hoy ny lefitry ny masovo Amerikanina mpisolo toerana Richard Raïs. Novolavolan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka Malagasy ity paikady vaovao ity ary ny governemanta Amerikanina no nanohana arabola. Mifandraika amin'ny paikady vaovao ny Etazonia momba ny fanampiana omena ity hetsika ity ary mitondra tombontsoa ny firenena rotonta. Ny fanampinan'i Madagasikara sitraka sy fiaingana ireo ambana ara-pahasalamana toy ny pesta sy ary hoe arety mifindra vao miseho dia miaro ny firenena Malagasy ny rafitry ny ranomasimbe Indiana no manampy amin'ny fametrahana rafitra fanarana mialoha ny fiarovana ara-pahasalamana maneran-tany. Ny fanampiana Etazonia ny Madagasikara hitantana ireo ango-kevitra momba ny fahasalamana ao aminy dia sady manampy an'i Etazonia ampianana ireo famonjena noho ny amena izay tena lafo no manatsara ny fepetra sy ny fiara-miasa raha toe-karena miaforona eo amin'ny firenena rotonta. Ny faran'andro any asa fankatoavana ny paikady vaovaon'i Madagasikara momba ny fitantanana ny ango-kevitra ara-pahasalamana izany arahany masovo Amerikanina sy ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka Malagasy. Dingana lehibe hanamafisana ny fahafahan'ny firenena Malagasy mitantana ireo antotan-kevitra ara-pahasalamana sy mamaly ireo ambana ara-pahasalamana izao asa vita izao. Vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray hanamafisana sy hanatsarana ny sehatry ny lavanilina amin'ny faritra Vatovavy. Ampiroboroboana ny fampandrosoana raha toe-karena mifototra amin'ny lalam-piariana ity dia no tanterahina tao mananjary tamin'ny herinandro lasa ny atrikasa ny arahan'ireo mpandraharaha misehatra amin'ny lavanilina ireo solotena ny mpamboly ary ireo mpikirakira ravanilina ao amin'ny faritra Vatovavy. Nandritra izany no nanatanterana ny fifidianana ireo mpikambana andrafitra ny Alliance Régionale de la Vanille sy na ny ARV Vatovavy
sy ny Alliance Vanille Malagasy na ny AVM izay solotena ny faritry Vatovavy mandritra ny février nasionaly atao aty Antananarivo. Etsika izay no karakarain'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana niara-miasa tamin'ny faritra Vatovavy ho fanohanana ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ny rotsam-pamokarana lavanila ao an-toerana fanampanazavana entiny Anise Francisco. Dingana lehibe ho fampandrosoana sy fanamafisana ny sehatry ny lavanila ao amin'ny faritry Vatovavy ny fijoroan'ny Alliance Régionale de la Vanille na ARV sy ny Alliance Vanille Malagasy na ny AVM hanamafy ny fandrindrana sy ny fiara-miasan'ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny CAP Arina Ravanila izay ahitana ny mpamboly, ny mpikirakira ary ny mpandraharaha io rafitra io. Tanjona ny fiarovana ny tombotsoa ampisehatra ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra ary ny fampiroboroboana ny fampandrosoana raha toekarena mifototra amin'ny lavanila ao amin'ny faritry Vatovavy raha toka mandrindra sy manara-maso ary manohana ny fananganana sy fampandehanana ireo rafitra ireo kosa ny fitaleava-paritra ny varotra sy ny fanjifana ho fampiarana ny politika mpanjakana eo amin'ny sehatry ny lavanila. Ny anton'izao atrikasandroany izay nataosika zao moa dia fananganana ny ARV sy ny AVM izay solotena ho ato anatin'ny faritra Vatovavy. Ny AVM moa dia misy anakiroa izy ireo dia eo ny solotena avy amin'ny exportateur ary eo ihany koa ny solotena avy amin'ny planteur. Dia tanteraka somasary izany ary hitondra izy ireo ny atao hoe ny makasika ny vanila ato anatin'ny faritra Vatovavy ary hitondra ny etaeta rehetrarehetra ahafana manatsara izany vanila ato amin'ny faritra Vatovavy izany. Eo ihany koa ny ARV izay mpikambana mandrafitra ny solotena ato anatin'ny faritra Vatovavy ho fanasarana ny tontolony izany sehatry ny lavanila ato amin'ny faritra Vatovavy izany. Maneho ny fahavonona ny faritra anohana ireo sehatra mamokatra sy manandanja amin'ny toekarena ao an-toerana ihany koa ny fijoroany ireo rafitra ireo hoy ny taleny fampiroboroboana raha toekarena eo anivon'ny faritry Vatovavy. Fa ny faritra Vatovavy anisan'ny tany tsara kokoa mamokatra kaliténa vanila manitra era tany. Dia izay anisan'ny tombotsoa zay satria tokony hiakatrakatra zany ny ina mozy ity ny production dia tokony hiakatrakatra koa ny qualitény dia mba hiakatrakatra ny valeur ajoutée amin'izay fotoana izay dia mba ho tombotsoa aty amin'ny faritra ilay izy. Dia ny tombony amin'ity fitsanganan'ny ARV vao nitsangana androany ity zany dia ahafahanay zany efa manina mozy ity moa mijery ny tombotsoan'ny faritra zareo. Mijery ny tombotsoan'ny faritra direct any amin'ny AVM. Sophie Rasata no voafidy ho filohan'ny ARV Vatovavy izay ahitana mpikambana 10 ka 4 solotena ny mpanangom-bokatra, 4 solotena ny mpamboly ary 2 solotena ny mpanondrana. Voafidy solotena ny varitry Vatovavy eo anivon'ny AVM kosa hitarika ny fivoriana nasionaly aty Antananarivo Rakoto Malala Siriaka avy amin'ny sokajiny mpamboly ary Rasoa Manantena Sandra avy amin'ny société Bontou misolotena ny sokajiny mpanondrana. Indray eo amin'ny pejiny fanatanjahantena tsy misy ny fiovana fa ho tanterana ny 4 jona ho avy izao eny amin'ny kianja Bare Mamasina ny fifaninanana ara-panatanjahantena eo amin'ny mpisehatra amin'ny haino vakijery andian'ny fadimy. Isy ny fivoriana teknika ho tanterana ny alarobia ho avy izao izay antsona ny rehetra mba ahafana manao ny fandaminana samihafa raha ny fanazavana. Nanamafy ny mpikarakara fa hoentitra ny fanaramaso ny amin'ny médecine mercenaire tsy piasy eo amin'ireo orinasa mandray anjara amin'izany. Fanampanazavana. Mizotra amin'ny atsakany sandava ny fanomanana ny hetsika intermédia 420 na ny iray eny ankanja fifananana ara-panatanjahantena andehan'ny fadiny eo amin'ireo mpisehatra amin'ny haino vakijery. Tsy misy ny fiovana fa hijana amin'ny sabotsy 4 jona ho avy izao ny fifaninanana eny amin'ny kianja Bare Mamasina. Taranja telo no hifaninanana amin'izany dia ny foot sy basket ary ny tsipy kanety be. Mialoha izany anefa isy ny fivoriana teknika atao raha mpitso alarobia eny Ambohida. Miantso ny tompona andraikitry ny orinasa fanaovan-gazety rehetra ihany koa ny mpikarakara mba hanao zava-dehibe ity fotoana ity ka natrika izany. Amin'ny alarobia ho avy izao no anatanterantsika ny réunion technique izay ho tanterana ao amin'ny foibeny OGM Ambohida amin'ny 2 ora tolakandro ka dia manasantsika rehetra ho avy amin'ny fotoana io fa eo no anapahantsika sy andaniantsika ny fizotran'ny tontolo androny 9 ny volana Jiona natanterantsika izany intermédia
izany amin'ny maha hoe intermédiaire zay moa dia asaina daholo isika rehetra mpisehatra amin'ny haino vakijery rehetra. Eto izay dia manasa manokana ireo tompona haina manjery sy ireo mpiasa rehetra manodidina izany haino vakijery izany mba ho tonga hanotrona ny ekipantsika amin'io fotoanany enina ny volana jona io. Mampiavaka ity andiany fadimy amin'ny intermédiaire 2026 iray eny ankiranjay ity ny fisiany etsika fialamboly ivelan'ny fifaninanana ara-panatanjahantena raha ny fanamafisana. Hoentitra kosa ny fanaramaso ireo mercenaire tsy piasa amin'ireo orinasa mandray anjara. Vaovao ny fitaterana ilaina ny fiaramandinika amin'ny sehatra maro samihafa sy ireo mpisehatra amin'ny lafiny fifamoivoizana mba hampihenana ny tany lozam-pifamoivoizana teraky ny fandehanana mafy ataon'ireo fiara sprinter. Saika fiara sprinter mantsy ny akamaroan'ireo fiara fitateram-bahoaka amin'izao fotoana ka ilaina ny fifambozarana traikefa amin'ny samy mpisehatra raha ny fanazavana entiny Narsisy Karazafy sy mbola afa-tsara. Anisan'ireo fiara be mpampiasa amin'ny fitateram-bahoaka eto Madagasikara amin'izao fotoana ny sprinter. Raha ny tomba nataony Matianina eo amin'ny sehatra ny fitaterana dia mahatratra 700 ireo fiara mpitatitra no mampiasa ity karazana fiara ity. Matetika anefa izy ireny no manao lozam-pifamoivoizana. Nambaran'ireo mpankafy sprinter sy crafter afa manana tanjaka ara-teknika sy fahaiza mihazakazaka ambony kokoa ireo fiara ireo ka izay no mahatonga ireo mpamily mitsapa ny fetra ny herin'ny fiara ka mitarika lozam-pifamoivoizana matetika. Tsy tokony atao eny amin'ny lalam-pirenena na amin'ny fitateram-bahoaka izany karazana fitsapan'izany satria mampitombo ny loza mety hitranga eny an-dalana hoy ny Fana Mariana. Izany hoe anatin'ilay satria ny olona somary manana tentation hoe hitsapa ny tanjaka ilay fiara dia eo mihitsy nahatonga izy hoe isika raha hitsapa izay tanjakana fiara zay dia tsy mitondra olontsika tsy eny amin'ny lalana feno fifamoivoizana dia izay mihitsy no hoe aloha amina toerana voatokana. Ary eo koa misy fitenena zay mana hoe angamba antsika tsy mahita ohatra hoe champion du monde na ohatra hoe ara-martiaux raika hoe miady eny an-tsena satria ao anatin'izy hoe arakarak'le rehefa mahita an'izay resaka hoe loza terak'le vitesse zay dia ianao ihany avy eo manitsy ny tenanao hoe ohatrany tsy mety satria ianao rehefa mitondra anazy dia mahatsapa le comportement le tomobile hoe tsy voacontrôle ka rehefa mihoatra an'izao le fandehanam-pandeha. Anisan'ny tanjona fampivondronana ireo mpankafy sy tompona sprinter ary crafter ny fametrahana sehatra fampizarana traikefa sy fampitaizana. Tanjona ihany koa ny fanentanana ireo tompona fiara sy mpamily amin'ny fampiasana araka ny tokony ho izy ireo fiara ireo mba hanatsarana ny sehatra ny fitanterana. Mety ampiantso an'ny tompona fiara sy ny mpamily mena karazana formation izany hoe efa mitady fiara-miasa amina formateur izay hikarakarany amin'izay satria ny tena marina ho raisinay ho adidy sy ho andraikitra eto amin'ny tanson firenena izay zavatra satria ty fiara tianay dia misy fiteny moa tery aloha hoe vatapata mandehandeha sprinter dia izay sary mandeha zay mihitsy no tianay sy hoezahana ho asorona ao anatin'ny saina dia izay mahatonga anay mandray fepetra sy mijery paikady maro isan-karazany mba ahafahana manao azy zavatra hitondra vokatra tsara ho amin'ny sy mpitaterana eto Madagasikara. Ho tanterahana ny 14 jona ho avy izao ny andiany faharoa amin'ny hetsika MSC Sprint eny amin'ny Batakarivonimamo. Fotoana iray ahafahan'ireo mpamily mampiseho ny fahaizan'izy ireo mifehy sy mitsapa ny tanjaky ny sprinter sy ny crafter ananany. Tanjona ny ampitsahatra ny fanaovana fifaninanana antsokosoko eny amin'ny arabe sy ny lalam-pirenena izay matetika mitarika loza ampifamoivoizana. Maresaka avy any ivelany mitondra fanantenana ho an'ny mponina ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo ny fasitrhan'ireo mpitsabo mpanampy 4 tao Bunia izay nitondra tsimok'aretina Ebola. Ivony valanaretina Ebola manko ny ao Bunia hatramin'izao dia nahatratra 5 ireo olona sitrana hatramin'ny purany ity valanaretina ity. Na izany aza nefa dia mbola mampalany ny toetra raha satria nahatratra 2,700 nitrangana Ebola vao marina dia 270 ireo namony ainy. Ao anatin'izany dia nanamafy ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny sanany fahasalamana na ny OMS fa azo sitranina tsara ny Ebola raha voatsabo ara-potoana ny marary. Mitohy ihany koa ny ezaka fisorohana sy fikarohana vaksiny hiadina amin'ity valanaretina ity. Fanadety.
En République démocratique na velombolo ireo mponina fa indrindra ireo mpitsabo amin'ny République démocratique any Congo na RDC ny fahitana ireo mpitsabo mpanampievatra na larin'ny Ebola kanefa sitrana ary afaka nivoaka ny hôpitaly tao Boni. Atreto dia natratra 5 ireo olona tafavoaka velona sy sitrana soamatsara taoriana fasitrana ilay mpiasan'ny laboratoire andro vitsy tsy ivona vatratra ny Ebola ireo mpitsabo mpanampy ireo nandritra ny fikarakarana izy ireo marary ny Ebola tao amin'ny toeram-pitsaboana ny Asany. Manome fanantenana ny fasitranana toy izao ho ny tale jeneraly OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus nanambara ny tenany fa azo resena ny Ebola raha mahazo fitsaboana aingana ny marary na dia tsy mbola misy aza ny vaksiny sy ny fanafody hiadina amin'ity valanaretina ity. Na dia izany aza nefa dia mbola mampana ihany ny toetra rà satria hatramin'ny 30 Mey dia olona 2,29 ny voamazina fa voan'ny Ebola ary efa 270 ny namon'ny ainy. Olona 100 hafa ihany koa no ahahina ao mitondra ity valanaretina ity ka endrasana ny valiny fitiliana izay mety hampitombo ny isan'ny tranga voamazina. Manoloana izany dia nanamafy ny fepetra fisorohana ny OMS sy ny manam-pahefana Kongolais ao anatin'izany ny fitiliana ireo ahina ho voa, ny fanokanana ny marary, ny fanaraha-maso ireo olona nifandray tamin'ireo marary ary ny fisorohana ny fianaky ny aretina eny amin'ny toeram-pitsaboana. Etsy andanin'izany dia mitony fikarohana vaksiny mba hanafainganana ny ady amin'ny valanaretina Ebola. Akoatra ny olana fanafody sy ny vaksiny dia fanamba fitsaboana ny Ebola ny fandosiran'ireo marary. Marary 10 ohatra no nitsoaka ny toeram-pitsaboana iray noho ny fisian'ny herisetra tany an-toerana ka vao maika manasarotra ny ezaka hidina amin'ny fianak'ity valanaretina ity izany. Matoka nefa ny OMS sy ny manam-pahefana fa mbola ho voafehy ity valanaretina ity noho ny traikefa sy ny fahaiza-manao ananan'ny RDC tamin'ny fiatrehanan'ny Ebola nandritra ny taona maro lasa de violence. Farany amin'ny tranga hafakely mikasika ny fomban-drazana antsoina hoe Lipombo ao amin'ny République démocratique ny Congo sy ny renirano ile indray no entina aminao amin'ny ity anivity. Hafakely fa lavalava ny lohan'ireo vehivavy sasany tao amin'ny foko Manguebetu talohan'ny taona 1970. Fomban-drazana any amin'ny République démocratique ny Congo ny Lipombo alavana fomba artifisialy lohan'ny zazavavy kely. Tsy ny vehivavy rehetra no ampiarana ny Lipombo fa ireo avy amin'ny fianakaviana manakaja na taranaka mpitondra mba hanehoana ny sata sosialy, ny hatsarana ary ny fiaviana. Miavaka ity fomba ity izay heverina ho mariky ny hatsarana sy ny rafitra ary ny toerana eo anivon'ny fiarahamonina. Matetika dia mari-pamantarana fa marantsaina ny vehivavy lavaloha. Fatoran'ny renina amin'ny lamba malefaka ny lohan'ny zazavavy kely izay volana aoriana amin'ny fahaterahany. Toizana mandritra ny herintaona ka hatramin'ny 2 taona izany mandra-pahatonga ny endrika tedavina. Rehefa mialehibe dia randranina sy haingona ny volon'ireo zazavavy ary mampiasa fehitanana sy haingo hafa hanatsarana ny endrika. Ankoatr'izany mifototra amin'ny asa tanana ary mandrary ny asan'izy ireo. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiarahamonina ireo zazavavy lavaloha ireo. Mampianatra ny taranaka vaovao ny fomba nentin-drazana ary mandray anjara amin'ireo lanonana sy hetsika maro any an-toerana. Lagune na farihy masira amin'ny loko mavokely mamirapiratra ny renirano Lilie izay hita any Australie andrefana. Any amin'ny Middle Island na Île du Milieu ao amin'ny archipel de la Recherche no misy ity renirano ity. Manodidina 900 metatra ny halavany ary 520 metatra ny sakany. Ary araky ninina na eucalyptus sy fasika fotsy no manodidina azy. Na dia atao anaty vera aza ny ampahany amin'ity renirano ity dia mijaina ho mavokely hatrany ny lokony noho ny fisian'ireo micro-organisme halophile monina ao toy ny microalga Dunaliella, Salina sy ny Halobacteria. Ireo rahateo no mahatonga ny lokon'ny renirano Ilie ho mavokely. Hatreo ny fiarana tombo-kilasy tombavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany sampana fampalalam-baovao manome fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra indray. Veloma tompoko.